Mahajanga toerana be mpitsidika indrindra rehefa vanim-potoana ny fialan-tsasatra. Ny afaka kely tamin'ity indray mitoraka ity ny fialan-tsasatra noho ny fisian'ny éclipse annulaire. Sady niovarivotra kely izany no nakafianjery ny fifanakoana ny volana sy ny masoandro. Ny fanosy tanteraka tamin'ity tranga voajanahary ity ny foara Boenionjo andian'ny fahatelo. Nanakaiky ny mponiny Mahajanga sy ny mpanao vakansy ary misahatany ihany koa ny orinasa Manda SA tamin'ny alalan'ny hetsika ara-ekônomika ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny foara ny faraika amin'ny 30 septambra ka natomboka tamin'ny Diabe izay nandraisan'ireo mpandray anjara rehetra tamin'ny hetsika Boenionjo. Tao anatin'izany ny ekipa Manda. Nigadona teo alohan'ny tranobe ny varotra sy ny indostria eo amin'ny borony Mahajanga ireo mpanao Diabe. Ny fandimina indray fitenenana avy eo ireo manam-pahefana nanatrika ny lanonam-panokafana. Rehefa vita izany, nitety ireo trano eva misa 700 nandrakotra ny hetsika izy ireo. Ny farana teo amin'ny standiny Manda ny fitsidiana ary nijanona nanandrana ny sakafo karakaraina izy ireo. Pandesaka telefônina taminao za le consul de Madagascar tany Amerika Atsimo dia nisy tonga tena mizany isanakay telefônina taona dia misy an'ilay afangaronao Betsaka ireo nitsidika ny standiny Manda. Taony nanandrana sy nakafiany tsirony sakafo vita avy amin'ny hazan-dranomasina eto Madagasikara. Tao ihany koa anefa ny nanararoatra ny tady fiara-miasa. Raha ny lazan'ny Manda SA, raha ny fahitako an'ilay pub fotsiny amin'ny télé iny, le vehivavy kely mandihy salan-drakaka iny renireny tena zany dia mandihy bageda iny dia tena ho za hoe arakaraka vao javatra. Dia tonga zao sambako vao nahita ny zavatra standinareo na ny taninareo fa tena produit mendrika mihitsy ary tokony ho jifaina manaraka ny kalitao ka dia tokony tohizana zao ary ianarany mpandraraha hafa. Zay zany dia mampirisika anareo ato amin'ny Manda Seafood dia mampirisika anareo foana anatsara anabe satria mba mahita asa amin'ilay orinasa anareo koa profitan'izay ny zanaka malagasy sotra. Ny tanjona moa ny resaka tourisme ny tena tanjona. Ny service omeny Manda mifandray amin'ny eritreritra anay zany hoe
mampafantatra zany produit de mer izay manisany mampalaza an'ity faritra ty. Ny qualité de service izay hitanay sy tsapanay tokoa ary ny ahatsarany le vokatra izay arosony manda dia mahafapo. Maro dia maro moa ny olona tonga nitsidika an'ity toerana misy any manda ty nandritrin'izao foara zao ary mirary ihany koa mba hitohizany fiara-miasa eo amin'ny faritra sy ny manda amin'ny hoavy amin'ny siatra tahaka izao. Ny fanirinay moa raha tafaresaka amin'ny madama izay tompona andraikitra taleny ny manda dia maninona moa raha ohatra ka mametraka manda ohatra ete Majunga mba ahafana mifaninana ihany koa amin'ireo établissement tahaka izao misy eto Mahajanga satria Mahajanga anisan'ny faritra be tsidika, anisan'ny faritra manana ny maizazy amin'ny resaka fizahantany. Tsirona aloha tena nianga amin'ity fa deuxième plat ty zao mafinaritra amin'ilay izy ireo dia marina ny tenin'ny ireo namako teo aloha teo fa ahitana zava-baovao na dia hoe vokatra hita tao Majunga daholo ny vokatra ahodiny manda ireo tsika mijeran'le poisson be nofotra reto ny camarão d'eau douce samy misy eto fa le fomba fikarakarana azy ny fandrahoana azy dia hitako hoe mbola tsy dia misy loatra eto Majunga manao an'izay ka izay ny hitako hoe zavatra mahafinaritra tokony tohizany manda ary manoana ny teny lehibe ny faritra teo hoe mba irinay mba hisy manda eto Majunga satria hita hoe vokatra vita toerana ilay izy fa eto aminay tsisy manao an'izao fivarotana sakafo masaka amin'izao fanaovany manda azy ka irinay ny atongavany manda eto pastoa homany. Mahafinaritra ary tena mendrika izay zany natao hoe arifeno ny sakafo fatolotra ny manda ato amin'ity foara ity ary izay no akasitrahananareo tamin'ny fandraisana anjara fanohanana ny rehetra ny faritra amin'ny zava-fampandrosoana ary tena namoahana mihitsy ny maha-izy azy ny faritra ny zavatra misy navoakanareo teto navoakan'ny société Manda SA zany dia maka hery anareo mbola hanao bebe kokoa amin'izay fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ny faritra sy ny orinasa toany tahaka ny manda zao araka ny volaza teo moa zany dia mampirisika indrindra fa dia tena feno le izy zany sady na eo amin'ny kalitao zany na eo amin'ny antotanisana ny qualité na ny quantité io zay raha fanandrama azy teo dia tena mahafinaritra mihitsy. Mahafinaritra ilay izy satria voasambadilanay aty aminay tsisy fa irina mba ho isy dia mba manokafa aty aminay. Tsikaritra teto fa ireo mpiala sasatra no tena nitsidika ny trano efa nisy azy. Na dia eo azy izany tonga maro ny mponiny Mahajanga nakafy ny nahandro spécial fruits de mer. On vient de Tanaï, on est venu ici pour faire quelques vacances et en fait on voulait voir l'éclipse, du coup on s'est promené au bord et on a vu ce stand et on en a profité directement. C'est bon, ça se voit que c'est frais et que ce sont des fruits de mer et c'est aussi ça qui est bien en fait quand on vient de Tanaï qu'on vient à Majunga parce qu'on sait que les fruits de mer sont directement frais et on en a profité pour prendre ici. Le sakafo zany hita mihitsy hoe misy hoan'ny hafa mihitsy ary hita hoe olona mandalo na nanao azy dia izy hitanao za mihinana crustacé zany raha vao mihinana maromaro dia ohatrany hoe misy mangidiry tout ça fa ny anazy hatramin'izany tena voatreitany daholo dia za zao tsy dia mihinana crustacé nefa ninana dia tsy maninona mihitsy avavaika ao tsara alaizy tsara voilà merci. Kiondalana iray fanenan'ny mpanjara samy mpanjara itony etsika itony. Fotoana ahafahan'ny mpandray anjara mampafantatra ny fisiany sy ny vokatra vokariny ihany koa. Teto nampilalao mitsidika mihitsy ny Manda SA. Izy raha teo mpanohany ofisialy etsika. Mandigo eta na manekiteky dia mahazo loka. Fa ohatriny ahoana ary ilay manekiteky e? Sarotra loatra ilay dito teo ka goeta avokoa no misafidian'ny mpifaninana. Marina fa ireo ankizy latsaky ny 12 taona no tena notsongaina tamin'ity lalao ity. Misy ny fanikafana dia tsy maintsy misy ny famaranana.
ka namarana ny foara ekonomika boeny mionjo imeiza ny sabotsy ariva. Mialohan'ny akaranteny amin'ny sehatra nefa dia mbola nitoy hatrany ny fampilalaovany no karakarainy manda. Ny faninana ny hira indray teto. Akoatra ny t-shirt, kaskety dia nozaraina telefony ireo efatra voalohany. Fahatserovana tsy misy taky ity. Ny akantsehatra amin'izay ny mpanakanto nanafana ny lanonana.